raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha maizina dia mandainga isika ka tsy manao marina. Fa raha mandeha eo mazava isika tahaka azy eo mazava dia manana firaisana isika ary ny rahan'i Jesosy zana no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Jaona voalohany toko voalohany andiny fa 4 sy fa 7. Manana hafatra lehibe omena sika indray Andriamanitra satria ao anatin'ny fitsarana akaitsika io ankehitriny dia milaza ny lohateny amin'ity andro an'ity hoe ampamoahana isika, ampamoahana isika. Araka ny amin'ny fomba ahoana no ampamoahan'Andriamanitra antsika na ny olona tsirairay mihitsy dia samy ampamoahan'Andriamanitra. Dia izao araka ny fatra-pahazavana izay nomena azy no ampamoahan'Andriamanitra ny olona tsirairay avy. Dia mety misy eritreretra hoe za zao ihany zao ihany no zavatra fahazavana izay noraisiko mahakasika ny ao amin'ny fahamarinana ao amin'ny ten'Andriamanitra. Ohatra, efa ny hitantsika teto mahakasika ny andro fitsarana dia ny andro sabata izany, andro fafito. Dia mety misy teny hoe za tsy nomena zany fahazavana izany momba an'izany hoe andro fitsarana, andro fafito zany ka dia tsy mitandrina an'izany aho. Ry havana malala, tandremo fa mazava ny voalazan'ny momba ny ten'Andriamanitra. Raha maki fotsiny sika zany ao amin'ny Korintiana 2:4, ndao mba vakitsika Korintiana 2:4 ny 9:7 sy 4 dia zao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra manao hoe fa raha miafina ny filazantsara anay dia miafina amin'izao izy amin'izay ho very izany. Kanefa ny ten'Andriamanitra dia milaza haitsika ny kristiana tsy anjely zany Jaona 3:7 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Ao amin'ny Jaona 4:9 ihany koa ny 7:30 dia milaza ihany koa ny ten'Andriamanitra manao hoe fa izao ny sitrapony izay naniraka Jesosy no milaza an'io teny io. Fa izao ny sitrapony izay naniraka hoy Jesosy dia tsy hamelako hisy ho very izay rehetra nomeny ahy. Ry havana malala, dikan'izay dia izao momba ny famonjenantsika tompoko, ny fahazavana momba ny famonjenantsika dia tsy miafina fa nomen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Fa zao no toy n'ilay Korintiana 2:4 dia milaza izy amin'ny 9:4 dia hozy izy raha miafina ny filazantsara any eo izy dia miafina amin'izay ho very izy. Fa nahoana natao hoe miafina ilay izy? Izay no hajambain'ny Andriamanitra zao tontolo izao dia ny sainy tsy mino. Sainy tsy mino mba tsy hiposahan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrik'Andriamanitra. Milaza izy hoe no hajambain'ny Andriamanitra zao tontolo izao anie. Izay no mahatonga anao zany mety tsy hoe tsy mahalala, nahalala mihitsy ianao ary nampahafantarina mihitsy ianao ary nomena le fahazavana mihitsy ianao fa no hajambain'ny Andriamanitra naleonao zany nanaraka ny Andriamanitra zao tontolo izao toy izay hanaraka an'Andriamanitra. Dikan'izay tsy manana fialan-tsiny mihitsy tompoko eo anatrehan'Andriamanitra ny olona ny amin'ny famonjena. Tsy afaka hiteny mihitsy hoe ka za tsy nahalala an'izany, tsy nahalala momba an'izany aho ka dia zay mihitsy ny nahavery ahy na hoe zay ny tsy nahavovonjy ahy satria tsy nahalala momba an'izany. Tsy manana fialan-tsiny ny olona rehetra satria efa naseho ary efa nomen'Andriamanitra antsika ny fahazavana rehetra momba ny famonjenantsika. Ry havana malala, ny zavatra izay andrasan'Andriamanitra amintsika dia ny andehanantsika eo amin'ny mazava.
efa nomenantsika ny fahazavana, efa nomenantsika ny mazava. Jesosy ane le fahazavana e, Jesosy le fahazavana. Ary izy mihitsy no miteny an'izany hoe izao no fahazavany zao tontolo zao. Jaona 2:9 miteny an'izany izy. Izao no fahazavany zao tontolo zao ho Jesosy izay manaraka tsy mba andeha amin'ny maizina izy fanana ny fahazavana aina. Izay manaraka ho Jesosy tsy andeha amin'ny maizina. Dikan'izay afaka ny andeha mazava ianao tompoko, satria Jesosy no mazava de manaraka an' Jesosy ianao. Dia anisan'izany ny fitandremana ny sabata. Fantatro tsara ary nampahafantarina anao. Jesosy mihitsy no nanome ohatra ny amin'ny fitandremana ny sabata. Voalaza ny ten'Andriamanitra zany Lioka 2:1-5:20. Araka ny sabata, rehefa tonga tao Nazareta zay nabe azy izy, araka ny fanaony niditra tao amin'ny sinagoga izy tamin'ny andro sabata. Ary ny ten'Andriamanitra de milaza fa tompon'ny sabata ny zanak'olona. Ry havana malala, atsony ianao hanaraka ny mazava, satria nahoana? Ampampoman'Andriamanitra ianao araka ny fatra-pahazavana zay nomenanao. Ka dia araraoty ny fotoana zay ahafahanao mandeha amin'izany fahazavana izany. Ny ten'Andriamanitra de milaza, voalaza ao amin'ny Salamo 7:5 de milaza hoe fanelon'ny tongotra sy fanazavana ny lalana ny ten'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra no fanilo mitarika antsika hanaraka an'le mazava, de tsy iza fa Jesosy Kristy zany. Koa andehantsika raha mbola manana fotoana ihany koa hanaraka an'izany fahazavana izany. Satria nahoana? Satria ampamohan'Andriamanitra ny tsirairay avy. Andeha hivavakantsika. Raina izay ny an-danitro, fantatray ny fahamarinana, nomenanay ny fahazavana mahakasika ny famonjenanay, ary azonay atao ny mandeha mazava satria Jesosy lay fahazavana. Aza vela ho atsam-bain'ny Andriamanitra zao tontolo zao zahay, ka tsy ahita le zany fahazavana zany, ka ho very izahay. Fa ampio zay mba hanapa-kevitra ny andeha mazava, ny anaraka mazava, satria ampamoahana eo anatrehanao ny olona tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.